antsika rehetra eto amin'ny ara-marcheo ny tarika lova sakaiza. Za no lova. Za zany ny folohan'ny tarika lova sakaiza dia ny anjara asako moa zany dia mpihira, manao première voix na manenjika troisième ihany koa ao amin'ilay hira. Rova bassiste ao amin'ny tarika. Germain troisième fois tarika lova sakaiza. Zokotra vita mpamorokira sady mpihira. Tsy lavina troisième fois sa deuxième fois. Zandray Etienne première fois no anjarako. Lanja batteur atao amin'ny tarika lova sakaiza. Dia za moa zany je vous vois mahita anareo amin'izao fotoana zao dia zay ny anjara ndraikitra ato anatin'ity fandaharan'ity tarika lova sakaiza. Lehilahy daholo ianareo fa maninona tsisy vehivavy mihitsy sa mpandihy vehivavy kosa ngambe. Raisiko ihany aloha dia avy eo manipy any amin'ny Zoky Davida. Jerena tokoa zay lehilahy, izay zao mbola ny apahany ihany fa telo amby folo lahy zay rehefa complet mpitendry satria mbola misy clavier zao iantsika teo hoe tsy voatonona teo ny mpitsoka sax mbola tsy eo ny ataontsika hoe ny soliste mbola tsy eo ihany koa. Dia vehivavy zany natao mpandihy satria na ny clipnay zany zao mahitatsika fa misy vehivavy mandihy fa lehilahy ihany aloha zany zao ny tarika lova sakaiza hatramin'izao aloha. Dia makasika an'izay hoe hira zay misy hirany zareo ty tena hira atao hoe tarika lova sakaiza noentiny mihitsy ny lohateny kira. Dia andeha raha antsika avy hatrany aloha ty hira anankiray ty dia arahavenay toy izany resadresaka. Andro siora nolaniko tamina fa ny asiana tokilala mandalo vetivety tsy mitoetra ampiangambiza andro siora nolaniko tamina fani asiana tokilala mandalo vetivety tsy mitoetra fa satria ny fitiavako dia tsy natokako anao avelao ampiangamiza avelao ande iriatrany ny endrika Zati fiti avane falu avela wande yere tani ni endikia faire utalu titi kuifu zati fiti avane falu Fasati di fitiavaku Deti natukaku ana Fasa amtatana Avelau ampiangamiza Fasati
fitiavako de tsy natokako anao ka sasa hantratrana avelao ampiangabizay avelao ampiangabizay avelao ampiangabizay. Raha naaraka ny sary tamin'ny voalohanyntsika dia maro lary zareo ny tonga teto fa eto moa zany atao hoe aloha zay teny resaka ihany no ampiakariny dia tarika lova sakaiza mivony hira arapila zany bila zany tsara bila zany tsara zany hoe le ara zany tafiditra ao le hoe ara-kolotsaina rehetrarehetra iny a ohatra miady rima ihany izy zany zalahy dia tantarao ampijery arany hoe iza mariny zany tarika lova sakaiza zany a fa maninona tsy natao hoe sakaiza lova na hoe sakaizan'i jesosy na sakaizan'i jesosy na sakaizan'andriamanitra na tahaka zany satria voatonona hoe lova efa voalaza teo aloha teo hoe za moa zany hoe lova e izy io a nipoitra tamin'ny taona 1927 rehefa aveo toy izany zoky davida fa le nipoirany nanomboka 2024 no resaka eto satria avy eo amin'ny fiangonana loteranina Ebenezer zay aizy zany sabotsina mena sabotsina mena dia tao zany no nipoirana satria rehefa nisy fotoana zay nanolotra nylay hiran'ny chorale tao a dia tsy mety amin'le hiran'ny chorale ka ilay satria ny anay zany ohatrany hoe gala hafa mihitsy zay mahatonga ny hoe lehilahy daholo fa tsisy vehivavy tsisy kavavy nanandrona mihitsy ary zay napiditra vehivavy ny hira tao fa sahirana be ry zareo mihiran'izy dia nitsangana amin'izay hoe andao ary averina ilay groupe izay efa netiny zoky davida tamin'ny taona 1977 hoe andao tohizana olova za moa sakaizan'ny tanora ao am-piangonana dia mpanohana sy mpikarakarany tanora dia izay no natonga an'le izy hoe lova sakaizan'ny tanora zany ilova zay foloan'le tarika amin'izao fotoana izao fa nipoirany tamin'ny 1977 zoky davida ny tena mahay mitantara azy le fa zoky davida ia mamera fiarabana tompoko ny tarika ny nanoratana hira dia tamin'ny taona 1977 volana me zany hoe andray faefapolo taona no namoronako hira tany amin'le toerana antsoina hoe Antananibehivavy na Ambatondrazaka no nipoiran'ilay talenta voalohany zany hoe efa tao anaty any le izy fa saingy zay vao disy aingam-panahy fa ny tarika Davids Group zay nentina dia tamin'ny taona 1979 no niorina zay nentina ny tety faritany moa zany tamin'izany fotoana zany fa noho ny tarika zay efa niparitaka no ny asa sasany efa lasa polisy pirenena sasany lasa gendarmerie pirenena sa be deaibe zany tao anaty sasany efa dokotera dia le fotoana tsy ampy ny valaparana ntsony andao a fa saingy rehefa tonga fotoana manaraka ho avy io daholo zay miampy indray gamba nisanay ireo dia zay ny antony a no namondrana tamin'ny fitantanana ny tarika tamin'ny zandrilahy zay zany le izy zay ny tantara dia tia koa misy hira anankiray ho arahantsika hoe tahaka ny eo namarina zany ny hira ny tarika sakaiza lova saka ino misy teo hoe manahirana koa hoe manohatra teles tarika lova sakaiza nipisupata anayatia tani eti tsikivi zahay eni tsikivi famanananao natia maruaza nipisupata anayatia tani eti tsikivi zahay eni tsikivi famanananao Yeni sabata, sabata, sitit
sitretrikako fa manananao ray mpamidrafo eny sambatra sitretrikako fa manananao ray mpamidrafo famatukia famialoyanao tutrakiny ady iainana maro izahay ety jesosio ka mba mehoery afiaminaha eny sambatra sitretrikako fa manananao ray mpamidrafo eny sambatra sitretrikako fa manananao ray mpamidrafo eny sambatra sitretrikako fa manananao ray mpamidrafo ny ara-pilazantsara de hira itezana kristianina hira atao hoe izy tomana an'ireo ondry nani tena anakabetsany a fa ho anareo manokana hitarika lova sakaiza tahaka ny ahoana ny hiranareo izy am'ireo ny hiranay moa zany a indraindray efa mihaino le hiranay ny olona amin'ny voalohany tam'izay nanao fampisehoana atao am-piangonana voalohany a de tsy maintsy andrasina vidéo projection satria mihaino le fiokiran'ny gitara sy ny fitendra de hoe enina ary zany hira rokaroka be zany de nanantona mihitsy raha matony ravatra izy ay fe zany ny tianareo tantaraina am'ty hira ty zany hoe ny hiranay zany de natao mihitsy isaritana ny olony zao tontolo zao raha ohatra izy mihaino zany de hoe chorale be zany fa zay tsy ty fa entinay am'le gitara sy ny amponga sy ny fitendrena zany le izy de tonga de voasarika ny ataontsika hoe ny tanora mbola variana amin'ny fiainana zao tontolo zao a de ny hiranay zany tena tsy mifidy ny gadona mandeha daholo ny gadona rehetrarehetra variété zany variété de tsy makaleo tsy hoe manao dokam-barotra aloha fa ho an'zay efa nahazo ny album de afa-po satria tena hoe mifangaro fangaro le hira ary ny ao anatiny moa zany de ny tanjona de hoe fitoriana filazantsara amerenana ny olona zay efa tao fa niverin-dalana de hiverina indray ao am' Jesosy Kristy de hiranay zany a de natao anabeazana ny olona satria raha mijery an'le hira voalohany le tarika lova sakaiza teo zao tsika de fiarabany izy moa de misy ohatran'ny hoe mamamo sary fanehoana ny fibedibedesany dada ny zanany sy ny vady aman-janany kanefa le izy a de famerenana fitazaina le izy zany de tahaka ny ahoana ndray ty raha hitantsika manaraka ity de eo fantaritsika hoe famerenana sa fananarana sa atao hoe fiderana ihany koa fantaritsika zany ato anaty tonkira le hira maty voaombo noforonona tamin'ny taona 1970 tany Ambatondrazaka ihany koa namorona anazy zany hoe mitory indrindra ny fijaliana sy ny fiaretan'ny Jesosy Kristy izay namonjena ny zanak'olombelona izay mani de ny fitiavana tory indrindra zay fitiavana lehibe zay hoe nomeny Kristy ho an'ny olona rehetra eto an-tany.
zany ufana vutana imati nuni fahutaku mati nuni luku fokapu kasi nuratraina izy nampijalina sinuesunaku nangila tinitenini tumpu nanulu tena isiana izao tontolo izao nona lumeza ny ray ny zanany tsy fony overy ny olony fanatsony sy notioviny tsy fony overy ny olony fanatsony sy notioviny ohatrany hoe mahita ny zalatsika ohatrany manao satroka so de misy zavatra miafina ao anatin'ty satroka anareo ty aloha fa aloha iazava tsara satria tsika zanaky ny mazava sady le marika le kasiketanareo moa zany de efa tena hita hoe tsy manina afaka isorona satroka de petraka eto so de hoe mainandro le jiro tsy maninona ty jiro ty zany tsy mamaky losolo aloha merci aloha am'le izy satria zao hoe ny azo ohatra mbola kely de ty kasikety ty foana ny tena nafantaran'ny olona lahy zolo ary misy fotoana zay fa manao fampisehoana ao am-piangonana zay rola de mijery ery mpijery fa iza ary izy ero satria zay moa prêt-à-pot izy lamato moa zany iza ary lova am'ireo satria samy nanala satroka zay tam'izay de azo zao zany asehoana indray ny tena bogosy ny teanay de asopy indray ty kasika de zao zany ny tena lova sakay zany zao ny lova sakay zany zao ny lohandoha ampisorona ry zareo de zao zany ny atao hoe miketrika an'ty tarika ity andeha mba sitsika resaka kely ty album ty tarika lova sakaiza ty misy hirafiry atao anatiny nitake sao de ray roa telo lera dimy enina fito folo mahery aiza nahitana azy io raha ohatra hoe tsy faina ny clip misy anaky sifty efa vita clip zany de ny audio am'ty efa misy 9 fa ny hira efa vita prizina eo efa misy any amin'ny 9 fa ty zany aloha no andihan'ny voalohany izy ty nivoaka tamin'ny 8 février taona 2026 ty zay nataonay atao amin'ny espace Eldorado namoana ty album ty voalohany efa any ampelantanan'ny olona maro izy ty raha te hanjifan'ity zany nareo dia miantso ny numéro ny tarika lova sakaiza zay ho resana rehefa avy eo amin'ny farany fandarana na manantona ao amin'ny auto école lova ny asabotsina mena misy an'izany de afaka mijery an'io fa afaka amidy eo ihany koa zany ity album anay ity clipsy audio Sakaiza tunga yetu yarabangaremu kaume ulala nisaizana karemu manga wasafadi manga wasatsini isa itari jaruva sakaiza tunga yetu yarabangaremu kaume ulala nisaizana karemu manga na babakasi manga na kasutranu
aramaina daholo fatokasoa io io tsisy lavoandalana fatotahitsy soa io io aramaina daholo fatokasoa io io tsisy lavoandalana fatotahitsy soa io io zay fany miarabanareo ianareo raho sy miteaka izay fany miarabanareo ianareo raho sy miteaka afatra tina mpitaina hoanareo manatrika eto tenitsotra ihany kanefa mafonja karaha sorera masitrakareo timisy afatra tina mpitaina hoanareo manatrika eto tenitsotra ihany kanefa mafonja karaha sorera masitrakareo satria moa tsika marana ny fandaharana dia eto amin'izay le tena zava-dehibe andrasan'ny mpankafy rehetra hoe tianay ananana ny numéro an'ireo bande bogosy be reo satria reo ny tena tompon'ny londo ampisorona tarika lova sakaiza raha ohatra ka hiantso an'izany tarika lova sakaiza zany ivahiny any anaty lanonana na hoe anafana lanonana na hoe misy fitadiavam-bolana fiangonana dia nareo ny antsony ahoana daholo ny apetraka reo ny anay moa zany ny fitoriana dia mandeha maimaim-poana amin'ny ankapobeany aloha zay matetika rehefa fiangonana no miantso anay indrindra le fiangonana ataontsika hoe tena mbola ao anatin'ny osa dia miezaka manao an'ilay fampisehoana maimaim-poana foana zay raha tsy hoe anga tena toerana ataontsika hoe lavitra be dia eo zay no mba mamerina kely ny frenay zany manantona an'le toerana raha toy izy ka zavatra tena hoe fitadiavam-bola goavana be ohatrany hoe manao déjeuner concert miaraka aminay dia any zay mety misy fifanarahana kely zany fa raha le fiangonana tsotra mety hoe mba vovotsiritra kely no ataony dia atolotra maimaim-poana zany ny fampisehoana ataonay satria ny tanjonay moa zany dia hoe anaparitaka nyty fitoriana filazantsara ty amin'ny alalan'ity hira ity zany tena tanjony tarika lova sakaiza raha iantso anay nareo dia ny laharana avy hatrany dia tonono daholo zay misy rehetrarehetra 034 72 728 44 034 72 728 44 ny laharany tarika lova sakaiza ho an'izay te akanay na fiangonana zany rehefa mino an' jesosy kristy tompo moa ny anay dia mandeha foana fa indraindray ny olona hoe nareo avy amin'ny fiangonana loteranina sao dia sady alay tsy mahazo mitehaka tsy mahazo mandihy tsy mahazo manao fa misy ny pasteur tsy de sarotany le mitehaka fa misy tena tsy mahazo mitehaka mihitsy na tsy loterianina ary dia tsy mahazo mitehaka fa manofaofa tanana ohatran'izao moa dia izay ihany ny maofaofa tanana re mpitory maintsy homavana bediny tany eo fa aleo tsy vaina nytonkira tarika lova sakaiza raha ohatra zany hoe zay le izy manahoana ny mety hoe manana efa irafiry zany ianareo am'izao afaka entina antsehatra raha toka misy miantso anareo le olona dia azo antso foana ave io na amin'ny alina morombe folo alina raha dia misy mandraisa hoe manahirana ampivady fa azatsoana amin'ny alina izahay alohany anoizany zokotavitany izy ny anay ny telefona aloha hatramin'ny 9 dia misokatra indray amin'ny 9 maraina ny anton'izay moa zany ao amin'le fiainanao indraindray manko anao mieritrehitra ny telefona hoe tsy mandeha aloha tsy zay misone libre dia amin'ny 9 ariva ny amin'ny ariva dia amin'ny 9 maraina dia efa afaka mandray anareo sady zay raha misy te hifampirarahanay resaka fitoriana filazantsara ankira no atao amin'izay
Variko le fanontaniana teo ny hira efa vita enina ambitelopolo fito ambitelopolo ao fa ny hira efa ananana maherin'ny fitopolo zany hoe a efa afaka misehatra ara-dalàna tsisy atahorana sady efapolo taona ny sina efapolo taona namoronana hira de dikan'izay zany betsaka be de be afaka gadona maro isan-karazany ao a izay hoentina indrindra moa zany hiderana n'Andriamanitra. Raha ohatra zany misy mangataka ao ny ataovy gadona milamindamina hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany de tena efa ananana zay album manantsika na ho zay de tonga de ataovy roka hatramin'ny farany manantsika afaka manao an'izay fa io moa zany tsy hoe zahay no te hanao an'le izy hoe tsy maintsy atao an'izao fa arakaraka le aingam-panahy zay nomen'Andriamanitra ny tena no tonga ary io vo tonga tsy azo ovana hoe andao ovana indray ny tony ny tiry ty fa tsy mandeha io rehefa tonga avy am'zanahary io izy io Andriamanitra hoe itya ohatra milamindamina no vitesse ny tiry de milamina roka io de roka de tsy miova hoe roka de avadika ho reggae na hoe reggae de avadika ho gasigasy fa zay efa trany a zay voasoratra sy voatendry iny zany metina hatramin'ny farany zay zany le hoe ara-baka teny zay voasoratra de voasoratra fa aza ovaovaina rehefa lahy ianao de lahy rehefa vavy ianao de vavy a rehefa maty ianao de maty fa rehefa velona ianao de velona ankasitrahana ny tarika lova sakaizany efa hita tanatin'ny fandaharana misy hoe afatra tianareo ampitaina ho an'ny vahoaka rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao afatra ny afatra moa zany de hoe miverenina amiko fa efa nanavitra anao ako ny akabetsahan'ny tanora am'izao a de variana be raha mandeha mivavaka ianao ny lady de gaga mihitsy mahita olona eraky ny arabe tsy fantatra hoe hoaiza daholo nefa le fiangonana tsy feno de ny tanjonay zany de hoe ny amerina indray a ny olona rehetra hiverina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo zay mpamonjy sy mpanavitra azy a amin'ny alalan'ny hira aloha nitondranay azy a de asa any orinany ngamba zay 13 hoe mety isy mpitoroteny ndray a de hoentinay ny amitoroteny ndray izy amin'ny manaraka fa ny amerina ny olona rehetra zany a hiverina ao amin'i Jesosy Kristy tompo ny tena tanjonay a ary koa zany piovan'ny gentilisa moa zany de tsy afantatra mihitsy izy raha tsy hotoriana de amin'ny alalan'ny hira alefanay tarika lova sakaizy ity zany a no anaratonay an'ireny olona rehetra zay very rehetra reny a de misaotra anareo mandray anay fa nafinaritra na zay vonina mandray foana ka atapitra ihany koa ny fandaharatsika tamin'ity sabotsy ity a antenaiko fa mbola hiverina zany tarika lova sakaizy zany a tsy ho ela de misaotra indrisa miaraka amin'ny album tsara be sy ny rehetrarehetra hira fiderana de ho anao mpanakanjo zay te hivahira tanatin'ny fandaharana de io laratariby aza misalasala mandany crédit fa zavatra mahasoanao no atolotreto a amin'ny heriny indray tsika miaraka amin'ny vahiny hafa de azadiny foana amin'ny fotoana antsika isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 2 raha sasany tolakandro mandra-pionary